Androvi sisa dia higadona ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Raha toko ka tsy dia mahazatra antsika loatra ny mankalaza izany. Fotoana izao ampiakarana ny ampoma malagasy raha ny nambara ny mpikarakara ny hetsika. Ankalaza ny taom-baovao malagasy tsika amin'ity farany herinandro ity zany a, manomboka ny sabotsy fa 17 ny volana martsa, alahady 18 martsa taom-baovao, ary ny alatsinainy fa 18 ny volana martsa. Ny tsy aivina amin'izany a dia mba anandraritsaritsy ny ampotsika malagasy a izao fankalazana ny taom-baovao zany. Tokony tsy menaritsika, tokony hijoro ampiseho malagasy atsika satria manko a ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia anisan'ny fomba malagasy, toy ny fanomezantsika ropatsa rehefa teraka ny zaza, fanaovantsika didim-potra raha ohatra zazalahy rehefa tonga ny fotoana, fangalantsika vodiondry, fanorantsika vodiondry rehefa hanambady fa tsy tonga dia maka fotsiny ny lehilahy, fanaovantsika tsodrano rehefa misy mariazy, rehefa misy fanambadiana, ary koa toy ny fanaovantsika solona rehefa misy fahoriana sanatria zany a dia misy fanorana raha solon-dranombary tsy masaka ho an'ny velona ary solon-damba mpanarana maty. Dia anisan'izany mamalagasy atsika ary fon'Andriamanitra na tonga atsika teto Madagasikara, teto amin'ity nosin-drazantsika ity a, ny fankalazana ny taom-baovao malagasy aka kokoa ny joro tsika. Ary hitatsika fa any amin'ny firenena matanjaka iny, jereo zao Chine, ozy izy io Pierre Fite tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona 70 lorsque la Chine s'éveille, dia atao lasa firenena tanjaka be. Hitatsika amin'izao fotoana izao fa joro tokoa zany a tanteraka zany satria manko a inona ma samihafa ny Chine sy ny tany amin'ny aziatika samihafa toy ny Japon ary Iran sy Inde reo, dia ireo any anisan'ny karaza be fa firenena matanjakatsina amin'izao fotoana izao a, dia ireo zany no firenena mitahiry ny nentin-drazany. Raha miteninao Bangalore zany dia zany natao hoe malaza indrindra amin'ny sehatry ny informatique, ny ingénieur korokorotsay. Ny any Chine moa zany dia ho lasany daholo zao reto zao a, zareo mitana ny mahasonoa anazy a, mahafomban-drazany a, misy hoe taom-baovao sonoa. Ka ho antsika malagasy ny azo a tokony mijorotsika ajao ny fombatsika mba hiandriana ny tanitsika. Ka izany zany ny afatra apitaina amin'izao fankalazana taom-baovao malagasy zao a, tokony hijoro mamampo malagasy, tsy ho menatra mamalagasy a, fa hijoro ampiseho an'izany. Dia tonga dia mahay reza tompoko a, ary tokony saitentsika rehetrarehetra hoe malagasy aho ary faly aho, manany ampoko mampiseho fa malagasy.